Lafim-baovao afantanteraka kosa indray no entina ho anao manaraka ary ity amin'ny fanolorana dia efa tsara sady mampafantatra anao fa mety aherihery ho antsika any tokatrano any ny sary izay entina ho anao eto ka raha toa ka tsy mazaka izany ianao dia angatahana ampanajana tsy hijery ny sary vo any aretina fivotosana eo amin'ny maso mety kely tovovavy kely vao efa taona monja ka mila fanampiana maika. Nisy ny antsoina ataon'ireo ray aman-dreny izay miantefa amin'ny malala-tanana sy ny fitondram-panjakana mba hanampy azy ireo amin'ny fijaboana azy indray ho jerentsika ary izay sary nentin'ny Ravakarandramanala sy Mamira Samuely izay. Fivotosana lehibe eo amin'ny maso ankavanana izay niditra ka mipaky eo amin'ny latary ankavanana no mahazo any mity. Zazavavy kely vao efa taona monja. Tamin'ny volana Aogositra tamin'ny taon-dasa no nanomboka ny soritra aretina teo amin'ny maso mity ary ny volana Febroary teo no nanomboka ny votony masiny. Toeram-pitsaboana maro nefa nitondran'ny mity anefa tsy nisy fianana fivotosana teo amin'ny masony. Ankehitriny ary dia tsaboana eto amin'ny servisy onkologia eto amin'ny HCR ity tovovavy kely ity. Tena mahazo anazy aloha izany zao aloha mety mboan'ny aretina angamba aloha teny voalohany indrindra. Tamin'ny volana août tamin'ny 2014 teo izany nahitana fiovana kely ny masony. Ny ody masony izany marimarina kokoa, somary nitongilana kely, somary niova kely tsy nitovy amin'ny ilany. Dia nanontaniana moa izy hoe marary ve ny masony indray dia izy mahita ve dia mahita izy. Dia tsisy ndraiky aloha izay hoe tsy marary izany sady tsisy tay maso raha teo koa moa ilay maso. Dia un mois après an'iny vadika menamena amin'izay ilay maso. Dia nitaraina amin'ny marary amin'izay izy tamin'iny. Efa nentina hitaty tato mihitsy moa nitondrana azy tamin'ny hopitaly Jera tato. Dia somary tsy haiko nisy fampiandrasana kely fa madama moa nitondrana azy taty. Dia somary nisy fampiandrasana kely teo amin'ny un mois teo izany hoe miverina ary afaka ray volana 9 septembre zareo tonga taty sa 12 izy teo. Dia 15 octobre izy nareo miverena. Dia izay moa tsy andronay izany ko ray volana bisa ve ilay zaza efa mitaraina marary maso dia mbola hiandrasana an'izany. Dia nentina tany amin'ny Luterana teny Ambohibo indray izy. Dia indray izy nahazo fanafody dia atete kolira kely ireo izany. Dia niandrasana izay vasitrana nitsisy niteny izany zareo hoe verina nareo isaky ny 10 jours manao contrôle dia rehefa lany ilay kolira dia sady maka ihany koa. Dia iny moa niandrasana tsisy fasitrana ihany. Nandeha indray izay tany Ambatondrazaka dia fanafody itony produit TS itony indray niazo tany. Nampiasaina ireny nampiasaina fa ireny moa izany tena ilay lafo vidy be mihitsy ireny fanafody ireny. Niandrasana izay vokany tsisy ihany. Dia farany moa tamin'ny février teo nanomboka mivoaka be amin'izay ilay amin'ny masony iny ilay nanomboka mivoaka amin'ny masony. Nanomboka izy mivoty iny izany dia tiako nanaraka fivotosana niaraka amin'ny masony dia amin'ny terrain. Dia nentinay tany Tamatavy tamin'ny tsy haiko inona moa androany izao talata. Tamin'ny roa tokom-bolana androany tany Merci Chips. Nidresaka tamin'ilay dokotera tao moa izay dia hoe tsy mandray intsony izay zareo fa amin'ilay septembre indray izay vao mandray. Fa hozy izy raha mety aminareo izy dia alaivo sara ilay zaza dia alefaso mail aty aminay dia afaka jerena eo. Dia teo na dia izao etany izao zaza izao ary ve dia mbola iandrasana an'izany. Dia teo moa izy tena tsy vitanay teo izy fa eto miakatra. Dia izay niakatra dia nakaty izao. Dia taty indray moa dia efa nasainy zareo nanao écho, scanner, radio, ny LCR, ny méthylogramme efa vita daholo. Dia nasainy tato miverina indray dia tonga ato indray izao izany dia izao. Fanirian'ny ray aman-dreny mity moa ny fianganana fitsaboana azy efa nisy raha teo ny fitiliana samihafa natao taminy. Manao antsova amin'ny malala-tanana sy fitondram-panjakana ny ray aman-dreny mity mba hanampy azy ireo amin'ny fitsaboana ity ankizivavy kely ity. Manao antsy foana izany izay mangataka fanampiana tolo-tanana izany ho an'izay malala-tanana ho fanampiana tsaboana ny mity kely fa tena henjana be ny ka ny aretina ny amin'izao satria izy zany efa tena cancer be mihitsy izy amin'izao fotoana. Izay ny tenen'ny dokotera izany tato tamin'ny valiny analizy rehetrarehetra nataonay. Dia efa miparitaka amin'ny herana vatany izany le microbe amin'ny masony.
efa tena ianjana be le fitsaboana zany. Ho an'ireo voninan'olotra fanampiana dia azon'izy raha ataony manantona mivantana ety amin'ny Agera service oncologie varavarana 700 rihana faharoa na mandeva vola amin'ny alalany reto larantarby reto dia ny 034 70 111 21 033 01 668 37 na ny 033 25 374 02. Misy ihany koa ny compte bancaire izay afaka androtsahana ny fanampiana dia ny 0008 004 800 500 116 743 203.